Eo amin'ny pejy fampandrosoana kosa indray dia nahitana fitombona ny tahan'ny fananganana orinasa tao anatin'ny enim-bolana voalohany tamin'ny taona 17 ity. Nitombo 4 isanjato izany raha oharina ny enim-bolana voalohany tamin'ny taona 14 iny. Anisan'ireo teboka nivoitra io tao amin'ny tatitry ny zava-bita nataon'ireo tompon'andraikitra teo anivon'ny Edbm ny maraina teo. Misa 3.7 ireo orinasa nitsangana nandritry ny enim-bolana voalohany taona 17 izany hoe nahitana fitombony 4 isanjato raha oharina ny tamin'ny enim-bolana voalohany ny taona 17. Ny ankamaroany dia misehatra eo amin'ny teknôlôjia sy ny serasera, ny arenakibon'ny tany, ny famboleny, ny fizahantany ary ny fitafiana sy ny akanjo raha ny fanamarihana izay noety ny tele-generaly ny Edbm nandritry ny fionana tamin'ny mpanao gazety ny maraina teo. Ny 4 isanjato amin'ireo orinasa ireo dia avy any ivelany ary tombanana ho 4,000 anoany ireo asany forana. Nitondra fanamarihana mikasika ny fanatsarana ny tontolon'ny fandrarahana eto Madagasikara ny tompon'andraikitra avy anivon'ny Edbm. Ny fanatsarana ny tontolon'ny fampiasam-bola eto Madagasikara dia tsy mitsara foana ilay izy satria araka ny andro fonao ny ahitanao. Raha moa misy fitenenana hoe ny ampandrasana no ahitana ny atiny dia tsy mijanona mihitsy ilay izy hoe manao an'ity dia ahitana andao indray toizana makati. Ohatra fotsiny amin'ny lafin'ny fananganana orinasa zao mizahatra natao tamin'ny fotoana ity zao dia hoe tsy mila navoaka arrêté moa izy tsy mila manao fanambarana any amin'ny gazety ny olona manangana orinasa tonga dia ny ao amin'ny tranokalan'ny Edbm manao raisina dia ny ampandehanany any zay dia mahita hoe tokony efa hiatreretina amin'izay koa zany zao ny fananganana orinasa en ligne izany hoe amin'ny internet any antranony fotsiny le olona mamely document sy ny rehetrarehetra dia mihamandroso ohatran'izay foana mpamatsy vola raha ny manivelana ny orinasa nitsangana manivelana zao dia amin'ny 4 isanjato n'ilay 3.7 sy 700 nitsangana tamin'ny enim-bolana voalohany izany hoe amin'ny 700 mahery eo zany zao ny tany avy any ivelany tamin'ity taona ity. Voaresaka ihany koa ny dia itadiavam-bola na ny road show no tanterahana tany ivelany raha tsy laza afa-tsy ny tany Maroc, tany Chine ary ny tany Pretoria. Mandritry ny enim-bolana manaraka dia any Londres, Canada ary Rome indray no anatanterahana izany.